Riavana malalo amin'ny tompo, ity no alatsinainy 20 martsa 2020. Itombo amintsika mandakarivany ny fahalalana tsaran'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Amen. Vavakisika, sotranao zay raha eo noho ny amin'ity alatsinainy 20 martsa 2020 ity, zay anoloranao anay indray ny mofinainao anay anio. Dia ampanginy ny feorehetra tsy avaminao tompo. Boka ny teninao ane ho amin'ny tsirairay avy ka tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo ane ny teninao i Jesu Kristy teny tonga nofo. Amen. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15:20 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro ity. Asan'ny apôstôly toko voalohany 15:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nitsangana teo voan'ny rahalahy Petera tokony 20 isan'ny olona vory teo ka nanao hoe rahalahy, tsy maintsy notanterahana ilay teny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo amin'ny Davida ny amin'ny Jodasy zay tonga mpitahika ny olona ny sambatra an'i Jesosy, fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana zao koa. Hoy izany lehilahy zany dia nahazo tamin'ny tambiny fahotany, ampotraka ny akohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoka sady nivaroaka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema zany ka ny anaran'izany saha zany amin'ny fiteniny dia atao hoe Ateny Dama, izany hoe sanga, fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe aoko laony fonenany ary aoka tsisy olona ao, ary koa aoko lasany okafa ny anjara raharaha. Re masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Makasika ilay Jodasy mpamatika an'i Jesosy. Jodasy zay tonga mpitahika ny olona ny sambatra an'i Jesosy. Izany ny 5:20. Jodasy zay tonga mpitahika ny olona ny sambatra an'i Jesosy. Izany moa dia efa nolazain'ny soratra masina araka izay nampilazain'ny fanahy masina raha teo amin'ny Davida ny amin'ny Jodasy. Ilay tonga mpitahika ny olona ny sambatra an'i Jesosy. Manahoana ny efa rahan'ity olona mitahika ny sambatra an'i Jesosy ity? Volaza ny soratra masina fa potraka ny akohoka izy, vaky ny kibony, poka sady varoaka avokoa ny tsinainy, tambiny ny fahotany. Andininy 20 izany. Izany lehilahy zany dia nahazo tamin'ny tambiny ny fahotany, potraka ny akohoka izy, vaky ny kibony, mipoka sady mivaroaka avokoa ny tsinainy. Mahatsavina angelina ity zany, zany efa rahan'olona mitarika ny olona misambatra an'i Jesosy. Jodasy ilay mpamatika an'i Jesosy. Efa niteny Jesosy hoe tsy zava ny figanareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo dia devoly. Jodasy navita nanolotra an'i Jesosy teo am-pelantanany mpanota ka nivonona namporiany Jesosy ary natao maty tamin'ny fomba feno fahafambaraka. Satria ny olona vongy tamin'ny hazo fijaliana dia mpanao meloko. Jesosy nefa tsy nanana otana didy azy. Eto vokatra zany nataon'ny Jodasy zany dia poka sady mivaroaka avokoa ny tsinainy. Vaky ny kibony ka nipoka sady mivaroaka avokoa ny tsinainy. Afaka atao zasy ianao, tsy hamadika amin'ny Jesosy. Lazain'ny mpandinika fa panompon'Andriamanitra hoe eto amin'ity alitara masina ity no anaovantsika laingy. Anao an'izao malaika, anao an'izao hiara-miasa mitandrina, hamaky baiboly isan'andro sy ny sisa rehetra, mpianatra ny zanako hianatra sekolady, anao zay tonga ny taranako mpanay fanasan'ny tompo. Aiza zay tanterahantsika izany, teny fotsiny izany, laingy. Na misy mpandainga dia zasy ianao. Iza no mpandainga? Devoly no rain'ny lainy. Ka nikiambana ity. Aoka tsy ho tia ny teny fotsiny tsika.
fampamatika tahaka ny vita azy koa tsika ka ho tratrany ty zava-dozana azy ny doza sivy tsika sanakiany izany tambony foatany a potraka mikoky izy vaky ny kibony mipoka sady vahoaka avokoa ny tsinainy miteza zasy ianao hiala amin'ny ratsy fanao miteza ianao hiala amin'izany teny famadihana ny tompo zany ninza sy ianao zay meny zao tenin'Andriamanitra ao tovirinao ny tompotsika efa anao hoe eny efa tsy de tsy fa nilaninan'izay de avy amin'ny ratsy koa efa nanaiky ianao an'izany de mankatany herin'ny tompo a ataterahanao zany tsika nisaka manao fanekena de ny amarana anazy ny herin'Andriamanitra no ekinako ataterahako zany ka amin'ny ataonao rehetra aza mahatoky ny tenanao aza mitehitra ny herinao fa ianao malemy marefo fa Jesosy no manana fahefana rehetra nandanitra ny setiatany izy maefa ny zavatra rehetra mo misy zavatra mahagaga tsainy Jesosy fa ainy avokoa fa iteny tahaka ny Paoly apôstôly koa tsika hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ny ampapahera manomboky ny tiandro any tiaka deoka tsy ho tia amin'ny teny fotsiny tsika fa tena amin'ny asa koa anio izany amin'ny fiainantsika manontolo ka anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary tsy ankina ny tenantsika fa niankina ny herin'Andriamanitra satria ny herin'Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka zany fa ny heritsika de ny andahy tsy anao ny sitrapon'Andriamanitra ihany mamaitsika ka mitiandrano ity de nina hoe Jesosy raiso ny foko anjakao deoka mba hiteny tahaka anao koa hoe mianko de manao ny sitrapony raiko sy mavita ny asany ary matateraka ny herany amen sotranao zay raha eo fa tsy navilanao ho tahaka mivita asy zay na de zany azy amin'ny fiainanay okizay mba tonga olombavao tsy hamadika anao tsy ho tianao amin'ny teny fotsiny fa tena anao ny sitraponao amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra tsy hovavaka amin'ny andro alahady ary fa alatsinainy afanao tao fa ny fiainanay manontolo dia fanasina sy fahazavany zay irako tokoa aroka ny sitraponao geriana tanterahanay amin'izany androny asena vily tsy manao ny sitraponao zay de mba tsio amin'ny alala mifanano masina ity ny lalana kandeano tianao Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ny fiainana de nandehaka ny sitraponao andehaka ny teninao satria ny teninao ny fahamarinana de sitrakay ny ary ivavaka hoe rainay zay nandanitra masina neninaranao ho tonga nay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ity atany tahaka ny andanitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany herikay tahaka namelanay zay menika taminay iza mitondra anay mifakapanay fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay amen tanterahany tompo amintsika ane zotodrano tomonina amin'ny naharay zanaka fanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany ary aino amin'ny fiainantsika manontolo mitahanareo ane ny tompo ka miaranareo mampamirapiratra ny tavy aminareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavy aminareo ane ny tompo ka manome anareo fiatanana matoky zay miantso anareo satria izany anivy zany amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen